Ny fivoriany anteny mera-pirenena ara-potoana faharoa amin'ny faraka amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao no ahafantarana izay hoendriky ny fifandajan-kehitry vaovao ao amin'ny parlemanta. Efa namandrava amin'ny PMP hijoro antoko-panohitra miaraka amin'ny tim. Tsy maintsy hiova araka izany ny birao maharitra. Ahina hiteraka ady hatrany amin'ny samy tim nefa ny zava-mitranga ankehitriny. Ny Frantsatrano no mitana ny lohalaharana amin'ireo firenena fandrana Madagasikara entana. Ankoatra ny asa tanana malagasy, miroborobo ihany koa ny fandranana sakafo voahodina. Ho fampiroboroboana sehatra ny fandranana entana, misy fifaninana izay karakarainy ny tranobe ny varotra sy ny indostria frantsay amin'ity taona ity. Fihaonana voalohany nataon'ny filoham-pirenena tetsy Avaloha niaraka tamin'ireo mpitompona orinasa tserasera tsy miankina io hariva io. Tsy tonga nanatrika ny fotoana kosa minisitra serasera andrasana ny votoatiny ny fihaonana. Nahafapo ny mpiatsena ny Mahamasina ny varotra fampiratiana nataon'ny fikambanam-behivavy VMMM androany. Nanaitra kosa nefa ny fanakana nataon'ny lehilahy iray izay nilaza fa lehibe ny tsena. Na dia teo aza ny fahazahon-dalana azon'ireto vehivavy malagasy sy miara-miainga ireto. Teny midina araka ny filazany no antony izany. Azo farana ny ivelany, tafakatra 737 ireo olona namony ainy vokatry ny tazo Ebola maneran-tany araka ny tatitry ny OMS. Etsakilany, fantatra androany fa teratany liberiana ilay nitondra ny Ebola ny Texas amin'izao fotoana izao, izay tsaboina ho dalasy. Lesokanakanana ireo mpitsabo mandray tanana ny marariny sy ny fehezana ny zava-nisy ara-potoana izay ahina mindra ny virus ao États-Unis. Ny adindiny izay avy hatrany. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 $ seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Pour la rentrée scolaire, économisez avec Shell. Du 15 septembre au 14 octobre, soyez les premiers à prendre du carburant et à partir de 50 000 $ d'achat, vous obtiendrez un kit scolaire et un ticket pour participer à la tombola qui vous fera gagner une année scolaire gratuite pour votre enfant. Tous les jours, gagnez un ticket tombola pour 1 an de scolarité gratuit. Chaque samedi, en bonus, plus de 1000 kits scolaires à gagner. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Ankafaly indray tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihana ny tokantranao amin'izao takarivo izao manasina ho indray anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry ny KOLO TV hatramin'ny farany. Milona ny fivoaran'ny fanadihadiana eto Madagasikara mbola misy tavela ve ny fomba fiasa teo aloha ny fandimbiasan'ireo mpitondra samihafa teto aiza marina ny hoe tantandalana sy ny mangarahara aiza ny marina momba ireo afera sy raharaha samihafa nipoitra teto anatin'ny 9 volana afara ny saika kely dia kely ny vaovao ofisialy azo mahakasika azy ireny tranga izay mampametra-panontaniana ny mpanao gazety saika vola be avokoa ny resaka amin'ireo afera miantona ankehitriny enikazarakoto manantso.
Affaire Henri Rabarinjaka navoatra ny lettre de l'océan Indien ny 13 septambra taony karaha manity mpisolovava lasa taleny kabinetra ny filoham-pirenena ity. Araka io loharano vaovao io, isan'andoava ny Air Madagasikara vola be ireo mpanolo-tsaina tamin'izany fotoana izany ka isan'izany ity mpanao politika ity. Ohatra voalaza ny lettre de l'océan Indien hoe miasa 7 ora monja izy tamin'ny volana jolay 2024 dia mahazo 5,4 alina euro. Izany hoe karaha manoroa andro ny 700 tapitrisa ariary. Nandray 2,707 euro ihany koa izy ny volana martsa, 709 euro ny volana aprily ary 3 alina euro ny volana jona, jolay ary aogositra. Tsy mety avavoaka ny lisitra be nefa ny Hermady hatreto nefa navita nanankarama mpanolo-tsaina lafo be tahaka izany. Raha oviana vao tena hisy audit marina momba ity Hermady ity. Voatontonona amin'ny fanodinkodinam-bola ihany koa tetsakilan'izay ny tale jeneraly ny ACM James Andrianalsoa. Vola amina miliara ihany koa ny resaka, tsy hainony teny ity farany. Tsy fantatra ihany koa ny hoe misy fanadihadiana ainga ve sa nojerijerena fotsiny ireny vaovao samihafa ireny. Raha diso anefa ireny vaovao samihafa ireny, nahoana no tsy misy miteny hoe diso izany. Vao aingana ihany koa voalaza fa novidian'ny zanaky ny filoham-pirenena iray ny ampahany action amin'ny Café de la Gare, nilaza ny Café de la Gare fa tsy mbola niova ny tompon'izany toerana izany. Resaka amina miliara ariary anefa no mandeha amin'izany, manodidina ny 7 euro. Inona marina no momba io raharaha io? Lasa manan-karena tampoka ve ny zanaky ny filoham-pirenena raha mitombony izany? Tsy mitondra fanazavana ofisialy momba ireny vaovao ireny ny fitondram-panjakana ka mampimetra-panontaniana sy ahiahy maro amin'ny mpanara-baovao hoe inona no marina mahakasika izany. Re ihany koa teo aloha teo fa nisy ny volatra amin'ny 2,700 tapitrisa ariary izay voahodikodina tao amin'ny anteny meram-pirenena. Ny fanalian'ny ekipa ny Christine Razanamahasoa sy Jean-Max Rakoto mamonjy fotsiny izany ary nanginatra amin'izao fanakaiza maro ny vola be io fa maninona no tsy misy toy ny intsony raha tahaka ireny. Etsakilan'izay nampijaliny delestazy hatramin'ny omaly nipoitra tampoka indray ny vahaolana fa nisy ihany vola azo nomena dia maninona no tsy nomena rahampitaony izany. Vola hatramin'ny 730 miliara ariary no trosan'ny jirama hatreto, avy aiza ireo trosa ireo, nahoana ny vangogo tahaka izany nefa ny fanjakana teo aloha nanomeny subvention ihany. Iza no mahazo tombontsoa ka nanakana ny anaovana audit mahakasika ny fifanarahana momba ireo vola ireo, fifanarahana izay nosoniavin'ny ministeran'ny vola sy ny jirama ary ireo kompania solika ireo. Ankoatr'ireo ny raharaha bois de rose izay tsy hay hatreto hoe aiza ny vokatra tena azo tsapaitanana, 7 volana ty aorian'ny fiainanan'ny filoham-pirenena, 9 bolana ty aoriany ny joroan'ny governemanta. Heverina moa fa fandraisana anjaran'ny mpanao gazety amin'ny fametrahana ny tanitandalana ny fampatsiahivana ireny resaka samihafa ireny, antony sarotra ny maka vaovao amin'izy ireny ary tsy misy ny fampitam-baovao mazava mahakasika izany ka mahatonga ny tombatombana sy ny feo miely isan-karazany. Fa vaovao avy eny anivo ny anteny meram-pirenena kosa indray heverina amin'ny lojika politika ve ny endriky ny fifandajan-kery eto Tsimbazaza ho mpanohitra ny Ankolafy Ravalomanana ny azo antoka aloha dia ny hoe rava tanteraka ilay PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle izay nahitana solombavambahoaka 3 nentina nanendrena ny Kolo Roger ho prime ministre ireo tsy miankina ny vondrona tao amin'ny GPS sy ny UDI isan'ny nandrafitra ny PMP efa niala ihany koa na tiana na tsy tiana tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fizotrin'ny fivoriana rahampitaona faharoa eny Tsimbazaza amin'ny 20 Oktobra ho avy izao ity resaka mpanohitra eny amin'ny anteny meram-pirenena ity. Andry Larson. Raha ny loharanom-baovao eno avy amin'ny mpanohana ny filoha teo aloha dia ny kesitera fahatelo Girivy Randrianarsoa no tendren'ny Ravalomanana marika ho lehibe ny mpanohitra eny Tsimbazaza hiaraka amin'ny tim ho amin'ny fanoheranao Tsimbazaza ve ny mapara izay manana solombavambahoaka 720. Anao ahoana ny ho anjara toeran'ny VPM malagasy miara-miainga miisa 520 ny arakisika miisa 9 ary ny GPS ADR miisa 9. 720 no isan'ireo solombavambahoaka tany am-boalohany, 720 ny mapara tany am-piandohana, 20 ny mouvance Ravalomanana, malagasy miara-miainga 410, leader fanilo 10, iarakisika 10, antoko maintso 3, FFF 2, iray avy kosa ny avy amin'ny Lesas, MTD, MDM, Patram, GFFM, Zanakitada ary 320 ireo tsy miankina. Tamin'ny fanendrena ny Prime Ministra Kolo Roger dia nivondrona tao amin'ny PMP ireo solombavambahoaka 320 raha nambaran'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana.
Ankehitriny feno raika amin'ny 50 ny solombavambahoaka taoriny namohan'ny CES ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka naverina tamin'ireo distrika 4 toy izao ny endriky ny vondrona politika misy eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao. Mapara 7.70, VPM Malagasy Miaramiainga 5.10, HVM 2.30, Tim miampy ny zanakidada 2.20, Leader Fanilo 10, Iarakisika 9, Maintso 10, GPS ADR 9, nijanona ho tsy miankina kosa ny 3.20. Raha ny vaovao avy Afrika Atsimo ho mpanohitra ny Tim manoloan'izany voatery tsy maintsy amboarina ny birao mahatra satria lasa manana filoha-hevitra roa ny avy amin'ny Tim mety hiteraka korotana eo anivo ny samy Tim ihany koa izany raha ny famakafakany ny mpanao politika iray. Ny dikan'ny fisarahana zany dia lasa any amin'ny opposition zareo. Raha lasa any amin'ny opposition zareo dia tsy maintsy ny texte no jerena. Manana député, président Ravalomanana, dia tsy maintsy lasa vice-président tokana zany. No ao député sisa rehetra zany dia mety ho député tsotra. Dia isy ady atrano no mety ho ateraka an'izay raha ohatra ka tsy manaraka baiko ny mpiara-mitonina. No ny fampitokisana ny fanomezana tsy tanteraka ve nahatonga ny divorce. Nahatonga ny zareo lasa fifanoherana. Tsy fifanoherana ara-foto-kevitra zany fa circonstanciel, la conjoncturelle. Manahy ihany amin'izany zay mety ho vokatra an'izay Mialoha ny 10 Oktobra ho avy izao no anambaram-pahibe maso ny mampanohitra azy ny antoko Tim. Isy fiovana ny fifanarahana politika avo lenta ve mandrapatonga an'izany raha foto-kevitra no hijoroana. Inona ny tsy avy hatrany dia ilazan'izany amin'ny fomba ofisialy dia izao sa inona no andrasana ny fivorian'ny antenimieram-pirenena ara-potoana faharoa amin'ny 20 Oktobra ho avy izao no tena ahafantaran'izay ho endriky ny vondrona parlementera vaovao eny Tsimbazaza ary mialoha ny hatrehany fivoriana io no ny fanarahan'izy ireo tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo fa tsy maintsy amaranina ny fametrana ny vondrona parlementera izay takiany ny lalam-panorenana. Feno enimbolana nitsanganan'ny gouvernement tanambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny fahitalavam-panjakana omaly nandritry ny fitsidiny tany amin'ny faritra atsimo fa anjaran'ny prime ministre no mandrefy ny zava-bitan'ireo ministra araka ny fampanantenana nataon'ny prime ministre KOLO rehefa tapitra ny enimbolana. Ny prime ministre ny tompon'antoka feno amin'ny anaovana natsiny ireo manimon ho hiatrany izy mahoraka ny antanterahana izany convention politique amin'ny 14 Oktobra ho avy izao atao eto Antananarivo. Inona avokoa ny dikan'izany fanadihadiana hoentin'ny Sy volana taoriany nandraisan'ny filoha Rajaonarimampianina ny fitondrana. Maro amin'ireo fikambanana politika sy fiarahamonim-pirenena no mihevitra fa mbola tsy tafavoaka ny krizy Madagasikara. Misy amin'izy ireo toy ny GEN na ny groupe des experts nationaux, ny CFAFI, ny KMF CNOE no mihevitra fa tokony hisy fikaonandoha andraisan'ny rehetra anjara anampiana ny filoha amin'izao fahasahiranana mahazo ny firenena izao. Ankilan'izany maro koa ireo mihevitra ny tokony andravana na antsianan'ny gouvernement KOLO Roger amin'izao endriny ankehitriny izao. Misy ihany koa anefa ireo mihevitra fa tsy vahaolana izany fikaonandoha sy ireo manimon gouvernement izany fa resaka fandrebirebena ihany. Marina fa any prime ministre docteur KOLO Roger milaza mihitsy izy hoe hitany enimbolana fampisaretosika ambavan'ny olona rehetra dia hoe remanima ny fitondrana koa mety mandefa an'izay mba hamiliana le fototsy ny olana tokony hiatrehan'ny malagasy fa mijeriko azy aloha sy remanima zany ny vahaolana fa zavatra mihoatra n'izany lehibe noho izany ny fanafototadiavitsika hanarenasika ny firenena manome ohatra sika ve mba te hizory tena hoe republika fahefatra maso mandeha eto amin'ny tanysika sa mbola zany na hobolokom-bazaha mpandray baiko ihany. Efa maro antoko politika sy fikambanana samihafa no milaza fa efa nahazo ny fanasana azy ireo anatrika ilay convention du 14 Oktobra atao eny amin'ny hôtely lehibe iray eny Andrainarivo. Ankoatr'ireo dia nahazo fanasana amin'ity convention ity ihany koa araka io loharanom-baovao io ireo kandida nirotsaka ho fidiana filoha amin'ny pirenena farany teo. Tsy misoratra mazava amin'ny fanasana azy ireo ny lahadinika fa raha ny fiheveran'izy ireo dia hidinika ao amin'ny fametrahana gouvernemanta vaovao matanjaka andraisan'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena anjara no tiany mpikarakara ity convention ity apetraka. Ireo solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa no eno fa mpikarakara ity hetsika ity fitsabahana tsotra izao ny raharaham-pirenena sy fanosihosena ny fiandrianam-pirenena no heveran'ny mpanao politika tafahoana taminay izany. Ona gaga ihany aloha raha tahinika tsy misozo toezavatra izao satria raha araky ny tsy le sofina
ny fandraisako azy a dia tena le tsy fisian'ny tsony mihitsy zany hoe ampifompirenena zany ary tena matsiaro tena ohatrany hoe sady maharary anaty no ohatrany efa mampiondrikondrika mihitsy zany hoe malagasy amin'ny mahafirenena malagasy ny firenena malagasy zany ny mba fahitako ihany koa mampanao politika sy ny fijerevako ny zava-misy ilazako fotsiny zao hoe tena lalana diso zao arahantsika zao. Tsy misy eto andrenivohitra avokoa na ny praiminisitra na ireo mpanolontsaina no ezahany anakana ny heviny mahakasika ity vaovao ity fa mbola ny amin'ny fatra tsy mininosiny amin'izao fotoana izao anana fahasahiana ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta tsy nahitany vokatra araka nampanantenainy ve ny praiminisitra niezaka ny nametraka politika mazava na ahafahan'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta na natotosany adidiny ve ny governemanta vahaolana ho an'ny firenena tokoa ve ny ireo manimon sy ny fanaovana ity convention ity. Vaovao momba ny serasera kosa indray naharitra ora iray mahery ny fionan'ny filoham-pirenena sy ny patron de presse teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany ariva. Fionan'izay tsy azo ny mpanao gazety natrehina ny ainy ny etahitan'ireo lehibe ny haino manjery ny filoham-pirenena androany nisongadina kosa ny tsy fanatrehan'ny ministra ny serasera izany nisongadina tamin'ny fanazavan'ny filoham-pirenena raha ny fanangonam-baovao natao fa tsy mbola misy kontrana fanarahana vita sonia momba izany nanteriny ihany koa fa avy amin'ny sehatra tsy miankina izy ary mahafantatra tsara fa tokony hisy fifaninanana eo amin'ny sehatra io fa tsy orinasa iray no azo ny ampahany betsaka amin'ny tsena ny laza arak'izany ny filoham-pirenena fa hanome toromarika ho an'ny tompona ndraikitra hampiditra ny tompony ny haino manjery ho isan'ny mpiara-miombina antoka akaiky amin'ity fironana ny amin'ny TNT ity ary tokony arahana mamolavola ny firosoana amin'izany mahakasika ny Antananarivo TV sy ny Antananarivo Radio kosa nilaza ny iona amin'ny PDS ny filoham-pirenena rehefa nilazan'ireo patron de presse ny hevitra izy ireo mahalony ireo fahitalavitra sy onjam-peo ireo. Fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao avezany baiko izany topokevitra norarany ny lehibe ny tsenan'ny Mahamasina tsy hanao ny varotra fifanampiana ho an'ny sarapim-bahoaka ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga androany teny amin'ny tsenan'ny Mahamasina na dia eo aza ny fahazahoan-dalana ara-dalàna avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra izay efa azo omaly 2 Oktobra nahagaga ny fihetsika ity lehibe ny tsena ity izay azo ambara fa sady tsy mahay ny asany no tsy mahay ihany koa manavaka ny hoe sosialy sy politika fanampanazavana. Avy avy tampoka ity lehilahy ity izay nilaza fa lehibe ny tsena gaga ny rehetra nasain'ny sorona ny t-shirt nanaovan'ireo mpivarotra sy ny soratra hafantarana ny fikambanana sosialy vehivavy malagasy miara-miainga. Izany mpanao gazety nanontaniana momba ny fihetsiny ity lehilahy ity ary nilaza fa misy taratasy manome azy izany alalana izany tsy teny amin'ny akory izany. Fa zay mbola misy aza ataoko sa inga raha mamaky abianareo tsy hoe mba misy version version omeko anareo miaraka amin'ny taratasy raha misy waka inga raha problème narapaka miantso. Avy eo izy nisaotisaoty teny amin'ny manodidina nambarany fa hoe mpanao politika ono varotra fitaovam-pianarana sy zezika miampy fihenam-bidy nefa nataony ty fikambanana ity. Gaga ny rehetra teto tamin'ny fihetsika nataony ilay milaza fa lehibe ny tsena na nameloka ny fihetsiny ny olom-pirenena nahita maso teo. Amiko aloha tsisy resaka politika le izy na le vidiny zavatra ataon'le ankizy eto ary ampy fanampiana avy ny vidy teo mihitsy zao vidiny zavatra ataon'zareo milaminay ihany sady manampy le olona le izy no arak'izay teniko izay hoe tsisy fanampatam-bazana hoe vidany rangahany ity fa zo zay izay rehetrarehetra manao asa sotsy tokony asiana fanakanana ataoko angamba fa anatin'izay asa fanasoavana zay zava-dehibe ho an'ny olona sahirana indrindrandrindra tsika Madagasikara zao mandalo tena atao hoe fahasahiranana ngeza be dia be ray aman-dreny sahirana anatin'ny fampianarana ny ankizy dikan'izay tsy tokony ho sakanana zay anao asa soa nizanizy zany na amin'ny toerana naizanaiza ary mbola mametsiny an'ireny hoe tsy afaka mirotsaka any amin'ny EPP raha tsy mahazo alalana tokony tsy asiana an'izany tsony ny fiainana eto Madagasikara. Fatavako azy aloha tsy resaka politika mihitsy natao zareo satria zareo olona marina izy dia tady vaholana izy. Gaga ny rehetra nampametra-panontaniana ny maro ny hoe maninona no ohatry ny aran'ny fandrarana avokoa izay hita fa mitondra ny anjara birikiny anampiana ny mpiarabelona. Ity fikambanana ity mazava fa fikambanana sosialy ary efa tsena fa 5 nanaovan'ity fikambanana ity an'izao asa fanasoavana izao ny teto Mahamasina ary ny teto Irery ihany no nahitana olana.
Tsy fotoanany propaganda izao, tsy mbola fantatra kory aza hoe rovina ny fifitianana be ny tanàna. Efa tsy misy megafona teto ary tsy misy fanindraindrana anarana antoko na anaran'olona fa fivarotana fitaovam-pianarana sy zezika mora. Nanamafy izany ny tompona andraikitra. Zay zany zay fikambana vehivavy malagasy miaramianga zany dia tena asa sosialy mihitsy ny ataonay fa tsisy resaka politika mihitsy na kely ara fa association mitsangana ara-panjakana mihitsy manao asa sosialy. Tsy voatery eto Antananarivo ihany zany zay no mandeha fa makany ambanivohitra ihany koa dia manampy ny eny ambanivohitra ihany koa amin'ny fivarotana zezika sy masoboly mora amin'ny vidiny tena mirary. Tsy vitan'izany fa atao anatin'ny fanaran-dalàna tanteraka no nanaovany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga an'ity varitra ity ny taratasy avy amin'ny commune izay pirofo fa ara-dalàna izy ireo ary nahazo fahazoan-dalana izay datiny omaly. Alina ve izany no niainga amin'ny baiko anakanana ny vehivavy malagasy miara-miainga hivaritra iza ny tsy nahita toroka nanome izany baiko izany hatramin'ny fikambanana sosialy ity hiarany antsozay. Hatreto tantsasy sarababem-bahoaka no afa-pasahiranana na dia amin'ny ampahany ihany aza tamin'ny tsena mirary nataony ity fikambanana ity teto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny pejiny toe-karena i Frantsatrany no mitana ny lohalarana amin'ireo firenena fanondranan'i Madagasikara entana. Mitetina hatrany amin'ny 500 miliara ariary ny entana naondrana any amin'ny firenena io tamin'ny taona 2024. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fanondranana entana, misy ny fananana izay karakarainy tranobe ny varitra sy ny indostria frantsay amin'ny taonty farana amin'ny 12 Oktobra ho avy izao ny fisoratana anarana. Sitraka Ravony Arsan. Napiditra vola hatrany amin'ny 220 miliara ariary ny fanondranana entana tamin'ny taona 2024. Aorianan'ny Frantsa, Chine, Allemagne sy Canada no mandray ireo entana vita malagasy. Akoatra ny asa tanana, miroborobo ihany koa ny fanondranana sakafo voahodina na ny agroalimentaire. Tsy ny mpandrara rehetra nefa no afaka miditra amin'izany sehatra izany noho ny tsy fampiany ny fanohanana ara-teknika. Fanaovana varitra ivelany mantsy somary sarotsarotra satria eo ireo sakana isan-karazany, eo ihany koa rehefa peza izay takin'ilay tsena izay andehanan'ilay entana, dia eo ihany koa ny fahasahiranana amin'ny fitaterana ny entany. Ho fanampianan'ireo mpandrara ampiroborobo ny CAP ariny no sahany ny tetikasa Cap Export. Isan'izany ny fampanaraha-penitra an'ireo entana lefa toy ny fanarahana ny fenitra ISO. Tato anatin'ny 7 taona, orinasa malagasy miisa 730 no niraisy ny tetikasa tanana. Akoatran'ireo, manampy ihany koa izy amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Misy ny fifaninanana karakarainy ho an'ireo orinasa mpanondranentana tsy akanavaka. Les entreprises qui souhaitent participer. Manana hatramin'ny 1 Oktobra ireo orinasa mpanondrana entana mikasa handray anjara amin'ny fifaninanana Cap Export ametrahana ny ato taratasy fandraisana anjara. Ety amin'ny tranobe ny varotra sy indostria, ety Akorondrano no akana izany. Ho fantatra amin'ny 14 ny volana Novambra ny valiny ny fifaninanana, isy ny lokatolotra n'ireo orinasa mendrika eo amin'ny sehatra ny fanodinana sakafo na ny agroalimentaire, ny indostria, ny asa tanana, ary ihany koa ho an'ny orinasa izay heverin'ireo mpitsara fa misy fivoarana. Lela vola eo amin'ny 5 tapitrisa ariary no azo amin'izany. Fa eo amin'ny pejiny fampianarana kosa indray ny alatsinain'izao nanomboka ny taom-pianarana 724 ho an'ireo EPP manerana ny nosy ho any etsy Amboditsiry manokana nitombo 20 isanjato ny tany ny fisoratana anarana tamin'ity taona ity, miandratra ny tsy fandoavam-bola avokoa ny ankamaroany ny iray aman-dren'ny mpianatra. Miatrika ny herinandro ny mpampianatra na semaine de la rentrée des enseignants ny mpanabe amin'ity herinandro ity etsy ankilany, ireo iray aman-dreny ihany koa efa vonona amin'ny fidiran'ny mpianatra io. Michela Nartson. Ankizy fitonjato amin'ny ankabeny no tokony ho raisin'ny EPP Amboditsiry ho amin'ity taom-pianarana 14/20 ity. Ny 12 septambra no efa nanomboka ny fisoratana anarana. Raha efa 3 andro tsy ahatongavan'ny fidirana, hatramin'ny 27 no efa tonga ny soratra anarana. Mbola misy ihany koa ireo izay vao izao vao misoratra anarana. Vonona izay tompoko ampianatra ny zanakay amin'ny latsinainy. Efa vita hola ny fitaovana. Eny tompoko. Tabelenga masisa no vidina amin'ny sabotsy. Ny tombo 20 isanjato ny tamin'ny fisoratana anarana raha ny fanazavana azo. Ny volana septambra no tena maro ireo ray aman-dreny no tonga ny soratra anarana. Tsy nisy ny volana aloha teto ny fampidirana mpianatra.
tamin'ity toam-pianarana ity a dia nitombo be dia be ny isan'ny ankizy hiditra hianatra eto amin'ny Ambohidatsira satria moa amin'ilay hoe tsy mandoha vola zany fa miditra fotsiny ny ankizy a dia mazoto tokoa ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany. Angamboarany sekoly no tsy omby fa ny ray aman-dreny dia mazoto. 7 no mpampianatra framy eto amin'ity EPP ity. Klasy miisa 40 no hita eto, 50 no isan'ny mpianatra isaky ny klasy iray ary mpampianatra iray isaky ny klasy iray ihany koa. Ity herinandro ity natokan'ireo mpampianatra ao amin'ity sekoly ity ho herinandro ny fidiran'ny mpampianatra na semaine de la rentrée des enseignants. Rentrée des enseignants zany a manomboka mamboatra ny programme planification atao amin'ny herinandro zany zay manomboka amin'ny herinandro ny amin'ny trimestre manapatonga décembre zany manombo planification manomana journal manomana ny liste ny ankizy sy ny karazany. Araka izany efa vonona avokoa ireo mpampianatra eto amin'ity EPP ity hiatrika ny taom-pianarana vaovao ity. Efa misy ihany koa ny fanamboarana madinika toy ny fandokoana tablao sy ny fanamboarana ireo simba rehetra. Raha ny fanazavana azo, raha isan-jato ihany no tahan'ny fitsoahana an-tsekoly tamin'ity taona ity. Mikasika ny caisse d'école kosa indray, hatreto isan'ireo mbola tsy nahazo izany ny EPP Ambohidatsira. Ny caisse d'école izay mitetina 5,000 ariary isaky ny mpianatra iray, natao ampandehanana ny raharaha ny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray tany mirefy 1 hektara 7 centiara no niteraka korotana io marain'io teny Avaradora Matoa iray. Antsoina hoe Razay Arsono Mienjanahary no tonga teny an-toerana ka nitonona ho tompon'ny tany no nirazana Jatovo Victor Mianakavy. Raikitra ny korotana rehefa saika ametaka baorina ilay Ramatoa milaza fa tompon'ny tany rehefa nanontanianay nefa io Ramatoa io dia nitsoaka avy hatrany fa adosoana no ilazan'ireo ny monina eo amin'ny tany fa mitranga satria anara-tanàna samihafa no ifandroitan'izy ireo avaradony an'ilay monina eo amin'ny tany Soavinandriana ary mirefy 2 hektara 7,5 centiara kosa no lazain'ilay Ramatoa milaza fa ho tompon'ny tany. Fanampanazavana. Zay no nikarakarana zany ray aman-dreniko namboly an'ity taloha dia nidimbiasako dia avao 3 taona mahery zao nipetrahako. Soratra amin'ny anaran'izy ilay tany. Amin'ny anarako ilay izy. Diso tsy tokony aty aminay satria tsy aty aminay io tany io. Fa ny Soavinandriana sud ilay izy. Fa ny anay ty district Betongolo ty. Lafombaovao hafa tanteraka kosa indray ho foanana ny FIB na ny fiche individuelle de bovin raha nitsoakevitra nivoaka tamin'ilay atrikasa no tanterana tany Ambovombe Androy momba ny fampiarana ny dina ho lalàna tsy mitovy ny dina isaky ny faritra. Antony tsy nahitana marimaritra iraisana aorian'ny 10 Oktobra indray izany fa ho fantatra ny mahakasika izay nandriana Ratsanson. Tsy mbola fantatra treto ny anoloana izay taratasin'omby izay. Avondrina ho hevitra tokana ireo sosikevitra sy fanamariana naroson'ireo mpizaika tamin'ny atrikasa natao tany Ambovombe nandritra ny 3 andro nanomboka ny 7 ny volana septambra lasa teo. Ny mpitandro ny filaminana ny ministera voakasika izany dina izany taka ny atitany, ny fiompiana, ny fitsarana no nanatrika izany atrikasa izany akoatra ny solombavim-bahoaka tonga tany an-toerana. Samy manana ny fomba fampiarana dina ny faritra tsirairay. Antony tsy nahafahana namoaka hevitra iombonana. Misy amin'ireo dina amin'ny faritra sasany taka ny any Ambovombe ohatra no efa nahazo homologation avy amin'ny fitsarana. Averina hodiniana avokoa izany raha ny fanazavana. Nisongadina ny fanafoanana ny FIB nandritra ny atrikasa. Misy zavatra maromaro izay mitapahan'ny mpizaika, anisan'izany ny fampihenana ny tsenan'omby. Satria lasa miparitaka be dia miteraka olana zany amin'ny fomba fanaraha-maso ny fizevezeny omby. Anisan'izany ny fijerena ny FIB, izany hoe ireo FIB izay efa niasa sy ny série maro izay efa madibadika izay voaporofo tamin'ny fanazavana no entindreo mpitandro filaminana dia iezahana zany ny fomba hampiantonana, hanafoanana ny FIB sy hijerena ny fomba vaovao ahafahana mametraka tsara ny lamina amin'izay fomba hisorohana sy hanaraha-maso ny fizevezeny omby izay. Iemotra amin'ny 7 volana Oktobra indray no izany ny atrikasa amoana hevitra iraisana ampiarana ny dina izay atao atsy fianaratsoa. Mariny fa efa tafiditra ao anatin'ny lalàna velona eto Madagasikara izany izay fehezin'ny lalàna 1 sy 2 arivo tsipika aotra 4.
Ny fampiarana azy hatreto no tsy misy iraisana. Ny laza kosa nefa ny ponina any an-toerana fa tsy misy afa-tsy ny dina ihany no malefy ny asandalo any atsimo. Ny zava-sandritra ny voako zany dia engany mba tsy tokony hoe ambola tabatra fotsiny zany atoko hoe le fekevitra zany voako fa mba tokony tanterahana. Ary zay dia manantena fa mba tokony misy karazana hoe stratégie zay périodique mihitsy zany amin'ny resaka sécurité any atsimo. Iza no mahazo tombony amin'ny fampiandrasana ny lalàna fampiarana izany. Hatreto aloha mahatratra 400 hatramin'ny 500 isan'andro no omby miditra eto Antananarivo ankoatra ny Antomasina. Firy amin'ireo omby ireo no vokatry ny asandalo. Mandri-piandry izay hitohy hatrany ny tsy fandriam-palema indrindra fa ny any atsimo. Vaovao iraisam-pirenena tafakatra 733 ireo olona namoany ainy vokatry ny tazo Ebola maneran-tany araka ny tatitra avy amin'ny OMS etsakilany. Fantatra androany fa teratany Liberiana ilay nitondra ny Ebola tany Texas amin'izao fotoana izao izay tsaboana ao Dallas lesoka anakianana. Ireo mpitsabo mandray an-tanana ny marary ny tsy fifehezana ny zava-misy ara-potoana izay amindra ny tazo Ebola any Etazonia. Fanadina teo amin'ny sary ny France 24. Namoaka tatitra vaovao indray ny OMS Somaly tsy mijanona mitombo isan'ireo olona voan'ny tazo Ebola. Hatramin'ny fiandohan'ny volana Janoary tafakatra 733 ireo olona namoany ainy tany Afrika andrefana tamin'ireo olona 777 nanaovana ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamany. Tsy mbola tafiditra tao anatin'io izy ilay marary nafindra tany Dalasy Somaly sy ireo marary vaovao tato anatin'ny 3 andro. Antony ny 20 septambra teo no namaranina ny fakan'io izy io firenena 5 aty Afrika no tena voakasika izany Sierra Leone, Guinée, Liberia, Nigeria, Sénégal ary États-Unis izay fantatra hatramin'ny omaly. Etsakilan'izay niteraka resaka hatramin'ny maraina teo tany amin'ny internet ny olona teo amin'ny tsy fahafantarana anara-maso ny fahasalamany ity marary ny ala tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Monrovia ity ka nakany Dallas ny 17 septambra lasa teo. Taizany lesoka teo amin'ny seranam-piaramanidina tao Liberia ve sa tany États-Unis. Ny 14 septambra lasa teo no efa nanatona mpitsabo ity marary ity ary antibiotika no nomeny mpitsabo tao amin'ny hôpitaly lehibe iray tao Texas azy. Tao ry ny test natao azy ihany koa tsy nahitana ny soritra aretina Ebola. Lesoka enina no isan'ny navohitry ny hainao manjery amin'izao fotoana izao ary ina tsy fehezana ny virus. Voalohany, olana teo amin'ny mpitsabo nandray azy vao ny andony aretina. Ny fandraisana natana nataon'ny mpitsabo tao Texas teo amin'ny fikarakarana marary. Ny fitavozavozany izay tsy nametrahana azy tany amin'ny toerana voatokana tao anatin'izay 4 andro nahafantarana fa Ebola izay. Ity marary ity izay nifandray tamin'ny ankizy marobe tao Dallas tamin'ny fotoana io. Midika ve izany fa tsy mahomby ny fitaovana fanaraha-maso ampiasaina izahana ny tazo Ebola miasa ankehitriny. Anao ahoana noho izany fisavan'ireo mpizahatany vahiny miditra amin'ny sisin-tany mivezivezy any amin'ny firenena iray indrindra fa aty Afrika. Mbola marefo ny fitadiavana vahaolana mety aretiny ity ankehitriny. Raha ny fantatra, 20 andro ny période d'incubation iasan'ny virus ao amin'ny vatan'ny olona iray vao mitranga ny soritra aretina tazo Ebola. Afaka 10 minitra no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay iarahanao amin'ny Michel Arana Arjona ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny raha mipitso indray veloma tompoko.